Ry havana malala amin'ny tompo. Amin'ny fifaliana no iara-panatsika indray androany. Alahady 7 ny volana Mey. Andro natokana nankalazana ny isan-taonany sampana zava-maneno endrim-peo. Isaorana ny tompo noho ny nahafahantsika manatrika an'izao fotoana izao anio, na isika mivantana eto izany na isika any an-trano koa. Ary ampitombona amintsika anie ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Iarantsika mamaky ary ny Salamo 8:20. Mihira firambavao an Jehova, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanana ankavanana sy ny sandriny masina no nahavita ny famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena. Teo mason'ny jentilisa no ny famarinany. Efa natsiaro ny famindram-pony sy ny famarinana tamin'ny Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitra ny vazan-tany rehetra. Miobia an Jehova ary tany rehetra. Velomy ny obo ka mihira, mankalazan Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny firana, ary ny trompetra sy ny fitsofana ny anjoara, ka miobio anatrehan Jehova mpanjaka. Aoka rindrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny ponina ao aminy. Aoka hitetana ny rieka, aoka mioby amin'ny koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan Jehova, fa avy tsara ny tany izy, itsara izao rehetra izao, amin'ny fahamarinana izy, ary ny firerena amin'ny fihetsehana. Amen. Ataontsika ny hira ao amin'ny firana fanampiny 570. Mbola vavakintsika. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanahy masina anay. Mivory eto anatrehanao izay amin'ity trano ity, mba iaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga nay hibebaka noho ny hotana ataonay, ka mba hinonay an Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary hitombonay hiatsara isan'andro san'andro amin'ny fitondran-tena masina. Ho hinonao anie Zanak'Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana malala, eno iham-panajana ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota, ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona. Ary ny momba ny tenanareo
ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amen. Mbola ataontsika koa ny hira ao amin'ny firana fanampiny fa 530 ny andininy voalohany. Mbola araka ivavaka isika. Tompo, mbola misaotra anao indray izay raha mbola afaka manatrika aminao amin'izao alahady izao. Mifona anefa izay Tompo satria tsy mendrika akory izay na dia niditra amin'ity tranonao ity ary tsy mendrika izay na ny hiaona aminao ary satria meloka. Meloka izay noho ny asanay, meloka izay noho ny fitondran-tenanay ary meloka koa izay na dia eny amin'ny eritreritray aza. Tompo, mangataka aminao izay ny mba hamindranao fo aminay ary ny mba hanekenao anay na amin'izao tsy fahataterahanay izao ary. Miaraka ny fiangonana. Irainay be famindrapo, mitalao aminao izay mamelany elika tio izay ao fampahotana, sasao izay ao vakelika, ary avao izay fanahinay movonoka anompanao, ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavanao. Amen. Riavana malala amin'ny Tompo, izao no lazain'i Jehovah, izay nahary anao sady namorona anao. Raha mita ny rano ianao, dia ombanao ao. Ary raha mita ny ona ianao, dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may. Ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Satria malala eo masika ianao, eny,
be voninahitra ianao sady tiako. Izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Mbola ataontsika ny hira fa 570 ny andininy voalohany sy fahatelo. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny avo indrindra. Amen. Petraka ny fiangonana. Sahoary sika dia androso amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa manantsika amin'izany dia ataontsika miaraka ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy faharoa. Nous prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment de culte que tu nous donnes en ce jour de célébration du Huisanton Ezedem. Seigneur, tu nous conduis maintenant au moment de la lecture de ta parole et puis nous voulons te demander ton Saint-Esprit afin de saisir pleinement ce que nous allons lire. Alors Seigneur, parle parce que tes serviteurs t'écoutent. Amen. Nous allons commencer la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 48. Au nom de Jésus. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi,
je suis qu'un homme, moi aussi. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit : « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu'il ne fallait pas déclarer interdit ou impur aucun être humain. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J'aimerais donc savoir pour quelle raison vous m'avez envoyé. » Corneille dit alors : « Il y a maintenant 4 jours, j'étais en train de prier chez moi à la 9e heure, au milieu de l'après-midi, quand un homme aux vêtements éclatants se tint devant moi et me dit : « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour convoquer Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer. Je t'ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qui a été envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le peuple des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois des supplices, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don d'Esprit Saint était répandu. Enfin, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre s'est dit : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ? » Et il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Amen. Mbola hotoizantsika ny teny ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 andiny faha 17 ka hatramin'ny faha 17. Korintiana voalohany toko faha 12 andiny faha 18 ka hatramin'ny faha 17. Rehefa iny izany dia hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary izay rehetra momba ny tena no tonga iray moni, izay intsony izay tena, fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanàna hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa mainka ilantsika izany momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany, ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiantsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena, dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisaharana eo amin'ny tena, fa mba hifampiainy momba ny tena rehetra.
Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Hofaranantsika ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny Jaolina 15 toko 7 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Tahaka ny tiavany iray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo, dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka amin'ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo dia ataoko hoe dia tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba aharetan'ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andiziko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Afahantsika iomana andray ny afatra anio ary riavana dia mbola ataontsika ny hira fa 770 ny andin'ny 7. Ary ianareo no ny tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy Tomponay, fa tsy namonjy anay sy nanavotra anay fotsiny noho ny fahaverezanay sy ny fahafatesan'ny fanahy ianao, fa tianao ny ampiombona anay aminao ka dia nataonao sampana velona miraikitra amin'ny tenanao zahay, atsanganao fiangonana, ary zay tsirairay avy dia efa nitoloranao ny fanomezan'ny fanahy mba azahoanay miara-manompo
amin'ny fitiavana sy ny fiombonana ary mampiseho ny atsaranao amin'ny zavatra rehetra. Amin'ity isataonany sampana zava-maneno ity dia mangataka ny fanahinao zahay hitsilo anay ary anazava ny teninao mba haizanay mitombo amin'ny fanompoana sy ny fanoloran-tena mba ho voninahitry ny anaranao amin'ny ara-tsaon'i Kristy. Amen. Petraka isika. Izaho ny talentako ary ny fiangonana, izany ny lohahevitra izay natolotrareo sampana zava-maneno atao amin'ny fiangonana ho fankalazana ny isan-taona nareo. Raha mamaky ny Korintianina 1:17 isika, izay nakana ny vaky teny teo, izao ny voasoratra ao amin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, fa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa ny rehetra. Hitantsika ao anatin'izany fa tian'Andriamanitra isika hitsinjo ny rehetra, nefa dia nozarazarainy ho samihafa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana, amin'ny alalan'ny fanompoana, amin'ny alalan'ny asa. Andriamanitra mitsinjo ny rehetra. Ary zany Andriamanitra mitsinjo ny rehetra zany no mametraka antsika ao amin'ny toerantsika, manome ny fizihintsika, ahafahantsika miteny ny izao, nefa ny izao araka an'Andriamanitra, fa tsy ny izao araka ny nofo na araka izao tontolo izao. Misy izao roa manko voalaza ny soratra masina, misy izao roa. Ny voalohany dia ny izao araka ny tany, ny izao araka ny ety an-tany na araka ny nofo. Dia ilay tsy mbola nandray an'i Kristy ka tsy mbola zanak'Andriamanitra. Ho manko ny voalazan'ny Jaona toko voalohany, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay nandray an'i Kristy dia nomeny fizina vaovao. Ary zany fizina zany dia fizina izay ampiarahana amin'ny hery, mahatonga antsika miaina ny mahazanak'Andriamanitra. Dia hoy ihany io filazantsarany Jaona hoe ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ny izao ety an-tany dia ilay nateraky ny ra, nateraky ny sitrapon'ny nofo, nateraky ny sitrapon'ny olona. Zaho matoa nisy dia niriny ny ray aman-dreniko. Ary zany ny fiziko ety an-tany. Fa ao kosa, ilay izao no avaozina. Ilay izao no avaozina dia ilay izao izay araka an'Andriamanitra na naterak'Andriamanitra. Io dia manolotra ny momba ny tena manontolo ho an'Andriamanitra. Ilay izao araka an'Andriamanitra dia ilay izao natolotra feno ho an'Andriamanitra. Misy fiovana lehibe zany. Misy tsy mba dian-javatra lehibe ao anatin'izany. Ka ity izao no avaozina ity dia tsy afaka akatoerana raha tsy maty ilay izao araka ny tany. Mila vonoina io izao araka ny tany io, satria tsy mihevitra afa-tsy ny an'ny nofo, tsy mandeha afa-tsy araka izao tontolo izao. Ka dia hoy Paoly amin'ny Korintianina 1:9,
17 vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany. Ary farana tsara ny soratra masina hoe inona avy moa zany tena araka ny tano zany na ny tena ety an-tano zany. Dia amin'ny Galatiana 5 Paul no mamelabelatra no zany. Ambarany hoe io ny vokatry ny nofo: fijangajangana, fahaltona, fijejejona, fanompoan-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafina, fifandirana, ady-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Galatiana 5:17 ka hatramin'ny 2:20. Ratsorina io momba ny teny ety an-tany io, ilay vokatry ny nofo dia tsy mijery afa-tsy ny fisainan'izao tontolo izao sy ny fomban'izao tontolo izao, tsy manaraka fa tsy ny fomban'izao tontolo izao, ary manao zay daniny nofo. Tsy mijery afa-tsy ny tena, ny voninahitry ny tena, ny lazan'ny tena, zay mahafinaritra ny tena, etsetra etsetra etsetra. Hoy Paul eto hoe vonony momba ny tenanareo ety an-tany, mba haka toerana kosa ilay zaho no avaozina ka atolotra feno ho an'Andriamanitra. Dia hoy Paul ihany amin'ny Romanina 4:9, tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny ota, ho mpanompon'ny fahaltona sy ny tsy fanaran-dalàna, atoloro kosa ankehitriny toy izany ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana, ahatanteraka ny fahamasinana. Io lay zaho vaovao. Ary io zaho io dia tsy mijery fotsiny lay ny tena, ny zaho, fa ny momba ny tena rehetra, ny momba ahy rehetra atolotro ho an'Andriamanitra. Ary zany ny modely natolotro Josoa. Zaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehova izahay. Io zaho io tompo, io zaho io ry hava-malala, lay nanolotra manontolo ny tena sy ny momba ny tena, ka manompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra, ary ny fanahy rehetra. Ary zany no iainan'ny olona ao anatin'ny sampana. Manolotra ny talentany, manokana ny talentany, manokana ilay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy, hanompoana an'Andriamanitra. Izaho ny talentany. Ianareo moa nanome loha hevitra dia nanakatra fotsiny aho hoe izay tianareo antsoina hoe talenta eto dia tsy inona fa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra mba hoento manompo azy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra hoento manompo azy. Antsoina hoe fanomezam-pahasoavana koa io, satria tsy nomena noho ny fahamendrena io, fanomen'Andriamanitra malalaka. Za dia mba naniry mba ho organista fa tsy zany ny antsony ahy. Nefa misaotra an'Andriamanitra fa omeny organista sy mpitendry zava-maneno mahay isika. Ary antsona koa hoe fanomezan'ny fanahy io, satria safidy malalaky ny fanahy no hanomezany azy ho an'ny tsirairay mba hahasoa ny rehetra. Dia nomeny fanomezam-pahasoavana avy sika tsirairay avy ho anareo mpitendry zava-maneno, satria nareo ny resahana eto. Nomeny an'izany talenta izany ianareo, tsy tadavana laza, tsy sehosehoana, fa ninona? Hahasoa ny rehetra. Ahatonga ny aingam-panahinay afaka hiakatra, ka hampita ny vetsovetsom-po any amin'ny tompo. Ary ahatonga ny afatry ny filazantsara mba ho tsara tahakitsika amin'ny sakafo ihany, atao tsara saosy mba mora telona, satria hinana ihany. Dia tahaka izany ny afatr'Andriamanitra
rehefa ampitaina ao anatin'ny hira, ao anatin'ny mozika tsara rindra, ka satry iaino ihany, satry ianoka eo ihany. Fanomezam-pahasoavana, fanomezan'ny fanahy. Amin'ny ankapobeny, ny talenta dia efa ao aminao hatrany kibonireny. Ny fiantsoana dia efa tao amintsika hatrany kibonireny. Raha nantsoiny Jeremia mbola tsy ary akory ianao izy dia efa nofidiko ho ary nantsoko mpaminany ho an'ny firenena. Napetraka Andriamanitra tao tsy tsika ny safidy. Ka ny sasany nataony havanana amin'ity, ny sasany ataony havanana amin'itsy, fa avy aminy zany. Zao anefa, eo amin'ny olona tsy niova fo, dia ampiasainy araka ny fomba n'izao tontolo izao, sy ampanarana ny nofo izany talenta izany. Fa eo amin'izay nanolotra ny tenany ho an'ny Kristy kosa, dia apetraka ny fanahy masina sy hamasininy arombany sy tahiny ao amin'izay nomeny azy izany talenta izany mba hitombo, hivelatra, ary hoentiny manompo sy maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahambonian'Andriamanitra. Efa nilazaiko ihany tamin'ny atoko-pihira, ianareo ny solon'ny anjely ene ho an'ny fiangonana. Ka raha tahaka ny fihafaron-drazanany ihany ny fihafanoroan'ny ao amin'ny koral, dia tsy hita izay anokanana azy. Fa hira tsara rindra, miezaka manakatra ny feon'ny anjely, zany no hiran'ny atoko-pihira. Ary tahaka izany ihany ny an'ny mozika, miezaka. Tsy miteny aho hoe tonga lafatra, tsy hoe tonga amin'izany, fa miezaka ao amin'izany. Fa raha tsy miezaka ao amin'izany isika, dia manosohoso ny fiantsoan'Andriamanitra. Misy ange olona tia mankafy hira, fa tsy natao hira. Dia miaino izy, satrony ihany. Sasany ao ampanasana vilia izy dia mihira izy. Saingy tsy ao amin'le noty mihitsy. Azotsika moa zany. Dia le kasirolina moa manaraka azy ihany ny feon'ny kasirolina. Ka tsy hoe rehefa tia hira, dia afaka mihira. Saingy misaoran'Andriamanitra kosa, fa misy nomeny fanomezam-pahasoavana manokana, hira ao antsika, ka dia afaka miaino zany isika, ary afaka mientana ny foamam-panahy miaino izany. Ka ho antsika, zay nandray izany fanomezam-pahasoavana izany, dia mila mandray izany, mila manompo amin'ny alalan'izany, mba ahazoantsika mitombo, ary ahazoan'izany talenta izany mivelatra, ka isehony ny asan'Andriamanitra ao amintsika. Asan'Andriamanitra ane. Tsaroko fotoanandro, nivavaka aho an'ity fiangonana ity fa tsisy mpitendry orga teto. Na misy fa tsy afaka. Tsaroko tsara nandalo tany Montpellier tamin'izay dia hivavaka, tsy maintsy mivavaka. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra tonga teto. Dia misaotra anao Tompo fa nomenao, nivalinao ny vavaka. Kanjo tao anatin'izay herinandro zay ihany. Hay nisy mpitendry anankiray koa nalefa. Dia avy eo ny ampifanotelony. Zany ary tokony hisaotra an'Andriamanitra amin'izany tsika. Tsaroko fa fonombola ny angona tao amin'ny salin, ngamba amintsika reto misy an'izany. Ny mpitendry orga tamin'izany dia manao tendry tokana. Manome clé fotsiny. Dia manao tendry tokana, ohatran'izao tsara mihitsy ny tanany manao tendry tokana. Amin'izao fotoana tsy tendry efatra tsony fa 5 aza no ataony ry zalahy. Mialatsiny manao anareo ry zalahy.
fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany ary fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anareo. Ambaran'ny soratra masina fa ao amin'ny fiangonana na ho an'ny fiangonana na miaraka amin'ny fiangonana ihany no azon'ny fanomezam-pahasoavana mitompo sy mivelatra ary mahatanteraka ny fanompoana kasitrahan'Andriamanitra. Averiko ndray. Ao amin'ny fiangonana, ho an'ny fiangonana na miaraka amin'ny fiangonana ihany no azon'ny fanomezam-pahasoavana mitompo sy mivelatra ary mahatanteraka ny fanompoana kasitrahan'Andriamanitra. Raha mamaky ny Efesianina 4:4 andininy 1-12 isika dia mahita mazava izany. Ao anatin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny olo-masina rehetra mba azahoany manompo eo amin'ny anjara toerany tsiraray avy ka hitombony amin'ny fahalalana tsaran'i Kristy mandra-pahatonga azy hitovy rehefa amin'ny Kristy. Ary ao amin'ny fitombony dia mampitombo ny fiangonana izy. Fa ivelan' zany kosa, ivelan'ny fiangonana dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana ny ota. Zany hoe ny ainana ny fahalitoana sy ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fampanarana ny nofo fotsiny ihany. Manjary zany fotsiny ihany no ampiasana ny talenta ka manjary eloka izy. Ary mety misy ao amin'ny fiangonana ane zany. Mety misy musicien tena firy taona Jesosy eo. Musicien tao amin'ny fiangonana ao dia mamaly ny tompo araka ny Matthieu 7. Tsy fantatra akory ianao hatr'izay. Miala amiko ianao mpanao meloka. Ao amin'ny Matthieu 7 olona niasa tao amin'ny fiangonana. Nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay. Efa nitory ny filazantsara tamin'ny anaranao zay. Nanao asa mahagaga tamin'ny anaranao zay. Tsy fantatra ianareo ny tompo. Satria natao fotsiny ho an'ny nofo. Ary zany tsy maintsy ampitandremana antsika na dia musicien aza. Tsy hoe tia mitendry mozika akory dia ndeha hitendry ao am-piangonana. Dia nanjara fitaovana fotsiny ihany ny sampana, fitaovana fotsiny ny fiangonana, hoentinao ampifalifaly ny tenanao. Fa ny fanomezam-pahasoavana mikendry ny hahaso ny rehetra. Mety misy olona nefa izay mampiasa ny talentany ho araka ny nofo sy araka izao tontolo izao, nefa voatarika ao any amin'ny sampana izy. Tezaina ara-panahy izy mba ahazahoany ny soratra masina sy ny fanahy masina hisarika azy an'olo-tena ka hanokana ny tenany sy ny talentany ho an'ny tompo. Fa izany ene ny fitorinan'ny filazantsara. Araka izany ny sampana koa manana didy hitaizany olona ho aminy. Tsy ny teknika vocal ihany na ny teknika musical ihany, fa mampitao azy ara-panahy sy araka ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga azy hampiasa fanomezam-pahasoavana hankasitrahana fa tsy hampiasa talenta zay andraisana fanamelohana sanatry ny vava. Misy koa anefa ireo zay manomboka amin'ny sampana ary tena mihira, malala an'izany atany Madagasikara. Atao hoe gala evangelika ny nampalaza azy. Ny afarany lasa mpanao hira n'izao tontolo izao. Ary tany amin'ny fitsarana nandalo fitsarana indroa farafahakeliny. Ary misy ohatra ao amin'izany mpihira fantadaza eran-tany, solista tany amin'ny koraly, fantatrareo angamba, Amerikanina vavy anankiroa. Ny anankiray vao maty tsy ela akory zay. Ary fantatsika fa drogue ny nahafaty azy. Manomboka asa tsara eo anivon'ny fiangonana, saingy noho ny tsy fampiny fitaizana sy ny fahamafisany fitariany nofo sy izao tontolo izao. Lasa mampiasa ny talenta nomen'Andriamanitra ho fanompoana ny nofo sy andehanana araka izao tontolo izao. Mba tsy ho anareo ane zany, mba tsy ho isika ane zany.
Fa nomen'Andriamanitra talenta avy amin'ny fanahy masina, izaho sy ianao mba hanimpona azy eo amin'ny fiangonana ary ho amin'ny tompontsoan'ny rehetra. Ko ny talentako dia rako manompo amin'ny hafa, ary ny talentako ampiasaiko mba hivelarany fiangonana sy tombony ary hahatonga ny tsirairay avy andray fanomezana avy amin'Andriamanitra noho ny fanomezany manokana ho ahy. Arak'izany ny fiangonana dia sehatra izay anangonany tompony mino, izany hoe anangonany fitiavana maro samy hafa. Ka rehefa voky ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay ary mitombo amin'ny talenta izay ananany, dia fiasana mahomby ao anatrehan'ny tompo. Azahoany mitompo sy mivelatra, ary azahoany koa mampitompo sy mampivelatra ny namany sy ny fiangonana. Raha eo ivelan'ny fiangonana ny talenta, dia tsy afaka manatanteraka afa-tsy ny fanompoana ny nofo sy ny fanarahany izao tontolo izao, ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izay loharanom-pahasoavana. Ary zany no mahatonga azy ho eloka, satria tsy mba nisy fankasitrahana, satria tsy mba nay nanaja ilay nanome, satria tsy mba nay nanome voninahitra ilay loharanony zavatra rehetra. Isika kosa nofokisan'Andriamanitra ny teniny ary nampitoerina amin'ny finoana, ka ny sampana dia toerana zay anakambanana sy taizana ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra atsika, ka hanompontsika amin'ny fifankatiavana, hanompontsika amin'ny fiombonana sy ny firaisan-kina, ary hiasantsika mba ho fitaovana hampitombo ny hafa koa. Mety hampitombo azy amin'ny lafin'ny teknika, amin'ny lafin'ny fahaiza-manao, fa mety hampitombo azy koa ho amin'ny finoana sy ny fandroratena ho an'ny tompo. Misy zany ao amin'ny sampana, misy havanana be tsisy hevitra mihitsy, kanefa mbola mila tezaina ny finoana sy ny fandroratena ao amin'ny sampana tezaina zany. Ary misy kosa votom-pinoana fa malaina kambe, ary zay namaranako azy. Raha vao niteny taminareo mba handray anjara amin'ny ianareo, dia ozy izy le anankiray zay ny antso hoe bienvenue au SZM. Tsy riavana, tsy ao anatin'ny SZM satria nahoana tsy manatanteraka izany fanompony izany maharitra. Efa taona lasa izay nitsoka saxophone farany. Dia mba tamin'ny paka teo mba nanofa saxophone indray zay saxophone d'étude, mba azahoana miaraka aminareo. Kanjo moa ny fandarana tsy afaka niaraka taminareo androany, fa afaka ihany mba nandray anjara tamin'ny enregistrement. Fa tsy isaky ny efa taona ny fanompoana. Mitohy sy mivelatra ary mialehibe. Ngaminareo manao sport dia mahalala an'izany. Misy ireo mpanao sport kalazala na ratra tsy afaka ny lalao mihitsy nandritry ny volana vitsivitsy dia kavivi. Dia tahako izany ihany. Ary zany natonga ny Paoly apôstôly ny teny tamin'ny Timote hoe manompona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, satria arakaraky ny hanompontsika no hitombony ny fahaiza-manao, ny hitombony ny sy ivelaran'ny talentantsika, ny fanomezam-pahasoavantsika. Ary zany namporosehana anareo. Faniriko hatramin'ny elany hoe tsy janona amin'ny orga fotsiny tsika. Fa mba isy farafakeliny mba 3 na 4 anentana. Satria zany ny muzika amin'izao tontolo izao, ny mpihira ny vedety dia manao accompagnement. Zany ny lazana ny mpitendry zava-maneno, manao accompagnement. Fa eo amin'ny fiangonana manentana ny zava-maneno, entraînement, mi-entraîner. Ka rehefa malefaka nareo dia mba malefaka koa izay mpihira. Fa rehefa marisika nareo, rehefa mafana sy mirehadrehetra nareo, mirehadrehetra koa izay, mafana koa izay. Zany namporosehana nareo. Ka dia tanteraho tsara ny fanompoana, ary tsarovy. Tsy foana tsy akory ny fikelezanareo any amin'ny tompo. Isaky ny mitendry an'iny zavatra iny nareo, isaky ny mitsoka an'iny zavatra iny nareo, ataonareo amin'ny tompo zany, tsarovy fa faly ny tompo.
na dia anao an-tokantrano ao fotsiny azy atao voan'ny tompo. Mba nahazo ny saxophone ko ako dia zao mba nataoko hoe tsy ny saxophone ko moa zany fa tsy manana. Fa raha nahazo an'ilay saxophone vao nifaina dia zao no nataoko. Nanao ny hira rehetra tao amin'ny firana zay haiko a. Vita daholo izy rehetra. Tsy izy rehetra. Hatramin'ny 830. Firana fanampy moa tsy natao. Fa natao an'ny tompo. Natao an'ny tompo zany. Ary indrindra manampy. Tsaroko fony zay mbola nanao an'izany dia manao hoe première vue. Rehefa atao daholo io hira amin'ny firana io na dia eto aza hoe ataontsika ny hira 320 dia efa vonona hoe tonga dia sokafana dia atao. Aizanao aizana an'izany manao foana, manao foana, manao foana. Ary zany no irina ho anareo. Afaka hitombo tsara ao amin'izany ka ahafahanareo maneo fa miasa ao aminareo tokoa ny tompo. Ka izay raha mitehaka, raha izay raha falifaly, tsy hoe midokadokanareo koa hoe bravo, fa midera ny asan'Andriamanitra tao aminareo. Ary zany ny faniriana ao anareo. Mba hoderaina ao amin'ny fitendrinareo, hoderaina ao amin'ny fanomponareo. Ilay Andriamanitra miasa ao aminareo izay nanolotra anareo ny fanomezam-pahasoavana manokana ho amin'izany. Farany. Tsy ho an'ny sampana zava-maneno ihany no resahana tahaka izany, fa ho antsika rehetra izay nandray fanomezam-pahasoavana. Hoy aho hoe nandray fanomezam-pahasoavana satria nandray ny fanahy masina. Na iza nandray ny fanahy masina dia mandray ny fanomezan'ny fanahy. Fa mila fantaritsika izany. Ary rehefa fantatsika izany dia anompoy. Misy any amin'ny sampana any tsy disponible mihitsy. Dia matory ao zany le fanomezam-pahasoavana. Matory ao zany le fiantsoana. Tsy ry havana. Velona le fanahy izay nametraka azy tao aminao. Atao velona koa zany. Mba ho voninahitra Andriamanitra. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ahatanteraka ao aminareo ny fiantsoana masina. Ahatonga anareo mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka omeny anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ho amin'ny mpanompo mahatoky. Mahereza sy mahatanjaka momba anareo ny tomponareo. Amen. Petrakitsika.
fiavana dia hiaraka hitsangana isika ary hiaraka nonina ny fanekempinoana. Mino an'Andriamanitra raitsoa, mpanaonatra sy ny tany, ary amina Jesosy Kristy izany tokana tontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, madika ny alemina, nidina tany amin'ny fiainatsiny, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niankoatra ny an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra raitsoa, avy any amin'ny tsara sy maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera izao toy izao, finoana ny olona masina, ny famelan-kelika, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka ny fiangonana. Sao ary havana dia androso amin'ny filazana ny raharahany fiangonantsika. Ny mpitarina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Vaovao national, sampana zava-maneno national. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean, chapitre 17, verset 23. La RNS ZM, ou Rencontre nationale Sampana Zava-Maneno, aura lieu le 14, 15 et 16 mai 2021. Il y aura des ateliers, des témoignages et des lives artistes. Cet événement sera ouvert à tous en direct sur YouTube. Un lien Zoom sera communiqué aux différentes SZM et aux musiciens de l'Église. Vaovao faharitany V3e fahatsana mitohy ny fandraisana ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faharitany Atsimo andrefana izay fampizarana amin'ny tafo Clermont-Ferrand. Mampatsiahantsika fa 300 € isam-bolana no anjaran'ny tafo Toulouse. Hatramin'izao dia 75 € isam-bolana ny souscription voaray. Mbola manentana antsika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'izany fikasana lehibe izany. Vaovao tafo filazana manjo. Raha andeha amboatra fitoerana manareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Koa izay toerako ny toeranareo koa. John 4:12. Isaoranay Jesosy Kristy nanomezany anay nandritra ny 20 taona any zafindray be Florent Zakasoa. Nodimandry ny alarobia 10 mai 2024 tao 3. Ony zanany razafindray be Olonirina sy Patrick Ralisson Rakotoarnia. Ny famangina manjo. Ny famangina fianakaviana Rajeso Lala sy Clémence sy ny fianakaviana Rakotoarvony Alphonse Siary izay samy namonry tapo aminy dia ho tanterana amin'ny alahady 19 mai heriny anio. Rakim-pisaorana, hisaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo fa 430:1. Olona iray tsy nitonona anarana nanolotra rakim-pisaorana 100 €, 50 € ho an'ny fiangonana ary 50 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka hira 2:700 ka ny 1, 2, 4 ary 5. Fararakitra, ny fianakaviana Mama Perle dia namela fararakitra 350 €. Vokatra Pentekostra 2:20. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Aza miasa azo ny anina mety ho levina, fa ny anina izay maharitra ho fiaina mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Jakoba 2:9-20 ary John 2:9-7. Mampimana antsika sahady ry havana fa amin'ny alahady 13 Mai no anaovana ny fanateram-bokatra faharoa amin'ity taona ity, toy ny fanaontsika rehefa Pentekostra.
rakitra sy adidy. Manentana antsika hatrany, indrindra ho an'ireo tsy afaka tonga eto am-piangonana ary noho ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire eloaso, toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tena antsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Tsarovy fa ny mpamehan'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 12 May amin'ny 4 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Catéchumène. Izy fampianarana en présentiel androany amin'ny 4 sy sasany tolakandro ao amin'ny salle des réformateurs, temple du Salin. Diary-piangonana. Ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 9 May dia amin'ny 10 sy sasany maraina ao amin'ny Vieux Temple ary mandeha en direct amin'ny YouTube. Ny alahady 13 May dia fankalazana ny Pentecoste ka izy fidirana indroa. Ny voalohany amin'ny 7 sy sasany maraina ao amin'ny Vieux Temple ary ny faharoa amin'ny 3 tolakandro any amin'ny Temple du Salin izay anokanana koa ireo mpianatra catéchumène. Mbola mitoetra ny fisoratana anarana amin'ny fampoam-pivavahana no nisam-bola voafetra ary atao amin'ny alalan'ny roy alefa amintsika izay tsy miova. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanamafisana fatatsika rehefa naseho tamintsika teto ny vina ny amin'ny ananan'ny faritany mpitandrina matianina. Ary nazavaina tamintsika ara-tsoratra masina fa izany mpitandriny faritany zany dia mpitandritsika koa. Mpitandriny FPMA ary mpitandrina ny faritany, mpitandrina tsika rehetra eto anivon'ny faritany. Ary araka ny tenin'ny soratra masina izay nitoro ny filazantsara, dia velomy ny filazantsara ary adiditsika izany. Raha 300 € isam-bolana eo no anjaratsika amin'izany izay souscription na natanterantsika izany mba tsy hialany amin'ny kitapon'ny fiangonana dia vao 75 € amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy ampy ampahatelony akory. Ka dia manentana antsika rehetra mba hijery zany fa ny tanjaray mora zaka. Raha tsy diso olona roa ihany na telo no nanao ny souscription 75 € io. Dikan'izany mbola misy olona 300 any iandrasan'ny tompo. 300. 300 € anefa no adiditsika. Ka dia manentana antsika amin'izany fa tsarovy fa tsy foana akory ny fikelezantsika aina amin'ny tompo ary tsarovy fa izay ataontsika ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra tanterantsika ho amin'ny tompo koa zany ary andraisantsika valosoa. Farany dia fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay izao vao sendra miaraka amintsika miangona eto. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany na mandalo na onona dia angatana mba hitsangana. Dia faly zay mandray anao sy miarahaba anao tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Ny fiarahanao teto dia nampahery anay. Ny fiteny moa dia hoe nitavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy arak'izay nandikana azy avy ao amin'ny soratra masina. Ary ny fiarahanao taminay teto dia nampahery anay, ny vavanao, ny fanahinao, ny fonay, niaraka ny saotra an'Andriamanitra teto dia fampaherezana lehibe ho an'ny fiangonana zany. Makasitraka tompoko. Ary dia mitsodrano anao zahay. Ny tompon'ny fahasoavana izay nitantana anao, izy ane hatanteraka soa ny antony nahatongavanao eto. Ary mbola sy omba sy tantana anao hatrany hatrany, hatanterahany faniriana tsara rehetra, ary indrindra azaonao mahita ny asan'Andriamanitra tanterahany. Tsy eo anivon'ny fiangonana ihany, fa eo anivon'izay rehetra na kambany ho tena iray amin'ny alalan'ny fiangonana. Ary dia tsarovy fa na oviana ny mandalo na mitoetra eto ianao misy toerana ho anao
eto amin'ny FP Matolozy dia mirary sotoko misaotra indrindra. Zao ary havana dia androso amin'ny fanaterana ny rakitra isika, ary ataontsika mandritry ny rakitra ny erany angatahany avantsika teo, izany hoe ny 2:27, ny 9, ny 2 ary ny 5. Mazo mipetraka amin'ny fiangonana. Zao ary havana dia androso amin'ny fotoana manokana natokana ho an'ny sampana zava-maneno isika, ka asaina ny mpandray anjara mba androso. Dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Etỳ am-piandohana dia misaotra mielosady ny namana mpandika teny izay mandika izany amin'ny teny frantsay ho an'izay tsy mahazo ny teny malagasy. Moi, mon talent et l'église, nadika malalaka, izaho, ny talenta ananako ary ny fiangonana.
nanomboka omaly no namakafakatsika zany loha hevitra izany ka nisiny atelier tao aorian'ny fampianarana sy fizarana koa momba ny tantaran'ny mozika noravahany kaoto ka tsy nisy tomika. Tena tsy efa-tsy-efanteny tsikitsiky sy korana ary koa ny angaliana feokira fiderana. Mitohy androany. Fanompompy fivavahana ka isaoranay ny tompo noho ny aben'ny fahasoavany ka nahafahanay nanompo tamin'ny alalan'ny endrim-peo nandritra izay 2 taona izay. Mitodika aminao, pasteur Élisée, misaotra anao zahay nanaiky tsy niambatra raha vaonandre ny fangatahanay, ka niezaka nitady vahaolana hatrany natotosa soamatsara ny omaly sy androany. Eto koa dia atambatra ho fehezana tokana, ka saotra sy telina no atolotra manokana, voalohany, ny komity ka natomombana ny fandaminana, na ny logistika, na ny ara teknika, ny fampitahana ny vantana tsy nisy tomika. Ka fahatsika miara-mivavaka androany, na ny eto am-piangonana, na ny any atokantrano, tarihin'reto mpitendry mozika maro. Ny sampana rahavavy, namelanay malala ka no manisa taona ka nanjary ny asa rery tsy nisanay omaly napirina fitaovana. Indreo koa ianareo fiangonana, nanotrina omaly, eto koa androany. Mitrotra anay ambavaka, manampy anay tsy tapaka, ny tompo ombatrany anareo tsy ankanavaka. Misaotra ihany koa reto mpikambana endrim-peo, tsy nisy nitaraina, tsy nisy nitoreo, nianatra reo hira sy nanao ny vidéo. Ireo mixeur, ireo monteur, ny asandroamanalina, ka izao vita l'heure ny vidéo moa zany. Ireo commission, ny saina sy ny hevitra izay totosomaly, miaraka amin'ny serasera ny ilaina tamin'izany. Ireo nanolo tena rehetra ndray anjara amin'ny kilotandroany. Ireo namana birao, namana mavitrika, nasay nivory tampoka, nantsonandroamanalina, ny tompo ane amaly fitia alinalina. Ho fanampin'izany nefa izao ny tadidio, ny tantara dia mbola mitohy, dia mitohy, dia mitohy. Ny isa-taona no vitan'io, nefa nizao manangasanga amin'ny herinian'io ny RNSDM, izay anasana anao fiangonana asa-ady, ny zoma harivatra amin'ny alahady, hiaridera sy ioby amin'ny alalan'ny YouTube. Ny roy amin'izany moa dia mbola ho alefa amintsika manaraka eo ihany, fa tokony samy hiomantsika mijery amin'ny Telegram sy eny amin'ny réseaux sociaux. Eto am-pamaranana, izay endrim-peo dia mitaona anareo namana, mpitendry zava-maneno, anatevin-darana, dia ho vonona, ho sa, androso tsy ana, anatona anay. Ka na mbola kely na lehibe, matsiaro votsa na mahibe, hoinao izany, fa izao ny tsarovy, ny talentanao arovy, fa zalevina amin'izao, fa tokana ny lalana, ny masontsika ibanjina, ny lanitra ho tanjona. Taona roa zany lasa, toy izao ny isa-taona ny okinasa, ny amin'ny talentanao, miandry anao ny tompo iasa, ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Valy mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, tsy dia mahay poezia ohatran'ny namana Hermano ny tenako, fa nitadidiko dia hoe raha misy manome zava-tsoanao, kindray miteny hoe misaotra tompoko. Dia misaotra anao Hermano tamin'ny teny mamy nataonao tamin'ny fiangonana. Ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika amin'izao fotoana izao izay andro fifaliana ho an'ny sampana zava-maneno mazava ho azy, fa ho an'ny fiangonana manontolo koa ho antsika manatrika ary ho an'ireo izay tsy afaka manatrika fa any tokantrano. Dia teny tsotra no afatra ho anareo sampana zava-maneno, mpikambana izay tonga eto, izay tsy tonga koa fa manatrika izao amin'ny fahitalavitra. Tenenin'ny pasteur kely tamin'ny toriteny teo fa avieko satria nafinaritra be ilay hoe
mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Izay no averina aminareo, mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Satria miaraka amin'ny tompo dia tsy moramora, ny miaraka amin'ny tompo dia lalana mahafinaritra koa ary misy zavatra maro sedraina, nefa misy fifaliana sy fiadanana aterak'izany. Ka mahazo toa fa ny tompo dia miaraka amin'ny sampana zava-maneno raha teo lalandava. Roa taona sady nareo zao no forona. Ny sampana zandry indrindra eto amin'ny fiangonana, nefa sampana anisan'ny ahafahan'ny talenta maro misy eo ahafahanareo mampiasa ny talentanareo ho an'ny tompo ato amin'ny fiangonana. Ka isaoran'Andriamanitra ny fisianareo. Dia ho an'ny fiangonana manontolo koa, araky ny afatra teo dia aza misalasala, manatevin-darina ny sampana araky ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo anao. Dia ho an'ny tompo rery ny voninahitra, ka dia zay no azo ambara toko. Satria raha ny marina dia ny anjarako dia ny mivavaka ho anareo. Nefa misy zatra tsy arotro kely ty. Ny sampana voalohany indrindra nitsangana teto amin'ny fiangonana dia ny sampana antoko-pihira. Ary ny sampana farany indrindra dia ny sampana zava-maneno. Iray ihany ny firazananareo dia nampianaranareo zany ny dia ny levita izay natokana ho amin'ny hira sy ny mozika dia ny atao hoe chantre. Ka ndraindray fiteny ihany le boucle. Ary ianareo na dia zandriny aza matoky. Ilay vaky teny teo dia nilazan'izany, ny kely voninahitra no meno voninahitra indrindra mba tsisy fahasamihafana, mitovy. Ka dia mampahery anareo zahay, fa tsy hoe nareo ny zandriny indrindra dia nareo no malefaka indrindra na ny malemy indrindra, fa zandriny fotsiny amin'ny fotoana ianareo. Fa ny soratra masina raha teo dia miteny hoe maro ny voalohany no farany ary ny farany no voalohany. Anetsiketsehana ny sampana valo eto amin'ny sampana eto amin'ny fiangonana zany, mba hatsiaro mandrakariva hoe sao dia ho gisitra ny aho e. Faoka isika mba azoto amin'ny fiazakazana, amin'ny fanompoana, araka ny tenin'ny filoha teo, azotana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ianareo koa dia izany. Ka ny faniriko teo averiko ihany. Mba tsy orga tokana ihany fotsiny tsony rehefa vita ny confinement, fa eto roa mbola sarotra. Rehefa vita ny confinement, mba tsy orga rery fotsiny ihany no eto, fa mba isika rehetra ifandimby ianareo, satria misy karazana zava-maneno maro samihafa eo, afaka mifarimbina tsara ary afaka manentana anay mba hatongako ny fihiranay irehadrehatra. Ivavaka isika mangataka anareo mahay tendry zava-maneno rehetra eto amin'ny fiangonana, na ao anatin'ny SEDEM manatsia, mba hitsangana. Ivavaka ho an'ny mpitendry zava-maneno tsika. Tompo amisaotranao zahay no ity fotoana nomenao ity, natokana ho an'ny reto talenta izay nomenao no ny asan'ny fanahy masina, ary omenao ny fiangonana mba hampandroso azy. Dia rainay ianao no ny asanao tsy mitsahatra. Dia rainay ianao no ny fanomezan-tsoa, omenao ny fiangonana amin'ny alalan'ny reto. Ary dia rainay ianao no ny zotom-pony amin'ny fanompoana. Ny angatahanay dia ampitomboanao mandrakariva isan'andro, ny zotom-pony, ny fanoloran-tenany, ary omenao azy ireo ny afaka hivelatra, afaka hitombo, ary indrindra ampiseho amin'ny fahafianoana ny asanao magaga tanterahanao amin'ny tsirairay. Dia tinay mibavaka amin'nokana ireo izay mbola misalasala, nomenao talenta kanefa tsy manokana izany na tsy afaka manokana izany. Andriamanitry ny fanafahana ianao, afao tompo mba ho amin'ny fanomponanao, ary afao amin'ny fampiasana ny fanomezany tsoa izay nomenao
tamin'ny alalan'ny fanana masina. Dia io ny sampana. Mba ho sampana mavitrika, na dia zandry ny ara-potoana ary ireo sy ara-taona, dia ataovy kosa ho zokiny amin'ny hafanampo, ho zokiny amin'ny fanolorantena, ho zokiny amin'ny fanompoana. Dia anao ny dera, anao ny aja ny voninahitra, aoka ho azy ireo kosa ny fahafenon'ny fitahinao amin'ny aratsoan'i Jesosy Kristy, ilay sakaizanay, ilay zokinay, ary ilay fahatanterahany fanompoana rehetra ataonay araky ny anjaranay avy ho voninahitry ny ray. Amen. Mahazo mipetraky nareo. Thank you.
sahoary te handroso amin'ny vavaka fangatantsika. Evavitsika. Andriamanitra, saotranao izay noho ny fahatotosany fitaom-pivavahana ity sy ny isa-taonany SZM. Mangataka fitahiana ho an'ny asan'ny fiangonana izay ny projet rehetra, ny fiainam-panahin'ny tsirairay, bavangio hanana anjara amin'ny fiadanana rotsaka ao. Mangataka ihany koa mba hijerenao ireo marary, ireo any am-pigadrana, ireo sahirana maro noho ny ateraky ny aretina Covid-19, mba tsy ho kivy na hanary fo fa hanana fanantenana hatrany. Mangataka koa izahay Jesosy ny hijerenao any Madagasikara tanindrazanay amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Ampio ny mpitsabo, ireo tsara sitrapo rehetra izay mitady ny hanasoavana ny mpiarabelona mba hisy vokany ny ezaka tsara rehetra. Mangataka koa izahay fitahiana ho an'ity firenena mandray anay ity, hanjakan'ny fandriampahalemana sy fahamarinana, mba hampio sy harovy amin'ny ratsy rehetra izay Tompo. Farananay amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny aty an-dantaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay andrasaza ho anay, amelana elokay. Tahaka namelanay izay meloko taminay, araza mitondra anay amin'ny farim-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fa hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eny ary havana, tonga eo amin'ny famaranana an'izao fitoam-pivavahana izao tsika, ka hiara iredona ny hira fa 327 ny andininy voalohany alohan'ny afatra sy ny tsodrano ary ny andininy faefatra aorian'izany. Izao no afatra ho antsika indray izay avy nanaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ary noho izao ny zaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsona anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefotra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Dia ho tanteraka amintsika ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ataon'Andriamantsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andininy faefatra.
voninahitra ao an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo amin'ny fifaliana.